Mbola eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy-panadinan'ireo mpiadina niatrika ny fanadinana baccalauréat teto Antananarivo sy ny manodidina. Miisa 500 mahery ireo mpitsara anatotosa izany etsy amin'ny Université Antananarivo. Nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy-panadinan'ireo mpiadina baccalauréat teto Antananarivo sy ny manodidina. Talohan'ny fitsarana dia nisy ny commission d'entente no tanterahan'ireo mpitsara izay nivondrona isaky ny taranja. Mahery ny 500 eo ireo mpitsara ny taranja rehetra. Nanomboka androany ny correction ny baka Antananarivo. Io baka io zany ny fantatsika fa ny baka enseignement général vita tamin'ny herinandro, dia ny partie générale ny technique koa vita tamin'ny herinandro io koa, fa amin'ity herinandro ity dia tokony tsara fantatsika mbola mitohy ny session technique matière technique zany mbola mitohy amin'ity herinandro ity hatramin'ny lakamisy. Dia hatreto efa ho an'ny baka général zany ho Antananarivo sy ny manodidina. Io moa zany Antananarivo sy manodidina zany lazaiko fa tsy tafiditra anatin'ny faritany Antananarivo dia any Antsirabe, hatrany Mamdoto, hatrany Akazobe, Antsorobe, Manjakandriana sy manodidina rehetra. Dia efa tonga tamin'ny sabotsy daholo ny copie rehetra. Dia efa voaomana tamin'ny sabotsy tamin'ny omaly alatsinainy zany le fikarakarana momba ny copie. Dia nanomboka androany moa zany tonga ny correcteur. Ny correcteur dia miisa eo amin'ny 1500 mahery eo izy. Dia efa nisy fivorina zany tamin'ny maraina, efa zao zareo efa vita le commission d'entente na réunion d'entente, satria ny alohan'ny tsarahan'ny correcteur dia tsy maintsy mivondrona manao commission d'entente, réunion d'entente zany ireo correcteur mivondrona par matière. Ohatra hoe mathématique dia tsy maintsy miaraka daholo ny correcteur mathématique, correcteur na philo, correcteur na malagasy. Dia izay vao afaka manomboka ny correction. Ary marina eto fa izay correcteur tsy tonga manatrika ny réunion d'entente dia tsy afaka mitsara ny fanadinana baccalauréat. Dia efa tomombana zany izay efa vita ny efa eo ny sasany efa misy efa navita, ny sasany mbola eo mpanaovana an'ilay réunion d'entente amin'izay tsika resaka izao. Namafisina ny sécurité ao amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana satria nampiana ireo caméra de surveillance, indrindra fa any amin'ireo mikirakira ny solosaina. Misy caméra avokoa ireo efitrano miisa 4 natanterahana ny fitsarana. Namafisina ihany koa ny fiarovana hatreny ivelany. Ankoatra ireo sécurité ny université dia miara-miasa tanteraka amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny ministère ny fampianarana. Manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora arivo isan'andro ny fitsarana, ary antenena ho vita farafatarany amin'ny herinandro ambony ny fitsarana ny baccalauréat, enseignement général sy ny andiany voalohany amin'ny enseignement technique. Rehefa vita ny fitsarana dia miroso amin'ny dépouillement, manaraka ny transcription ary avy eo mifarana amin'ny délibération. Ivoaka amin'ny 20 na 7 septambra kosa ny valim-panadinana.